dia mbola amin'ny fofeny fifaliana ihany no ianako amintsika indray eto tapitanana ny fianaratsosiny manodidina manaraka ny fandarana eto amin'ny télé na eto amin'ny radio dia velombelona indray ny foko miaona amin'ny tsika eto amin'ny ity fotoana anio ty efa no teneniko omaly ny vaovao mahakasika ny fotoana lehibe izay natanterantsika tamin'ny sabotsy lasa teo maro ireo olona tonga teo anarivony latsaka kely ny olona tonga tao teny tao hoe mahafinaritra ny zavatra ataon'ny tompo ary tsy te hiala ho an'ny rezoky tonga tao moa dia nahatsapa mihitsy tsy te hody tsy te hiala satria matsiaro loatra n'izany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika fanatrehan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ary tena mahavariana mihitsy ny fiasan'ny tompo. Nisy madama anankiray izay tadidiko eto tadiny tamatavy tany io madama vaventiventy zay ihany izy dia tena izy moa vadina miaramila dia tena vokatry le vadina miaramila azy tsy zakany mihitsy satria rehefa tonga ao an-trano izy ramose dia ohatran'ireny fitondrana miaramila zany nitondrana anay vady aman-janaka dia mitovitovy amin'ireny le tena fitondrana ka le ramose officier tsy haiko moa gradiny tsy tadidiko fa izy officier izay sy na colonel zay na commandant na tsy haiko dia tena baiko miaramila ao an-trano tena hoe miaramila nitondrana anay vady aman-janana dia ino no niteraka areti-po an'le vehivavy inona zavatra mitranga ny vehivavy io lasa nalemy izy nalemy dia rehefa nalemy vehivavy io dia zao nitsabon'ny vadiny moa zany tena tsy maintsy nitsabo tena ny fanjakana no miantoka ny fitsabona nandeha hôpitaly be nentina tany Antananarivo nitsabona atao amin'ny gérard aérobika natao scanner natao analyse hoe malemy ty vehivavy ty dia tena marary malemy dia bataina dia jerena zany hoe natao dolo daholo ny karazam-pitsabony satria ny dokotera moa zany tsy mahalala ninina fa dia hoe malemy dia malemy mitolany malemy mitongotra malemy mivatany ndray andro izy nahenony émission ako mandeha ny émission moa zany ohatr'izao tao tamatavy satria naverina tany tamatavy izy fa efa tsy voatsabo dia naheno an'le resaka hoe misy karazana aretiny mahatonga ny olona malemy mahatonga ny olona reraka mahatonga ny olona potiky mahatonga ny olona marary lava dia avy ao anatin'ny fony ao amin'ny fony tsy normal ao amin'ny fony misy alahelo ao amin'ny fony misy ratsapo enon'le vehivavy ka le vehivavy eo ambony fandrina dia enony fatany voakasika mihitsy izy hoe iale mahavadina miaramila azy le izy marary fo io le izy tena mampijalian'le vadiny le izy ohatrany hoe tsatrana baiko miaramila isan'andro dia le marary fo dia izy koa le malemy anefany enony tsara mihitsy hoe tena ohatrany zaby mihitsy zany fa andeha ho délivrena dia nanofa taxi dia novady moa miasa novadiny koa ohatrany tsy te alalan'le fivavahana sy hoe satria hoe tsisy an'izany fa marary edinao malemy ianaoko inona nidirany ny fo amin'izany sy ny sisa inona ny zavatra nitranga nentina tany am-piangonana dia nitao anaty fotoam-bavaka ao anaty fotoam-bavaka fotsiny izy nefa mandeha le hira nefa mientanetana mandeha izy moa zany mipetraka satria malemy mandeha le hira dia efa enony mirotsaka ny ranomasony mandeha ny vavaka manomboka mamoaka ny ao am-pony amin'Andriamanitra izy voasamba ny tonga manatrika an'le fotoana fa mamoaka ny alahelony dia enony izy le ranomasony mivoaka io mamoaka ny alahelony izy nandeha amin'izay ny délivrance ny kikika amin'izay izy na metra tanana moa zany ao anatin'le fo mikikika dia na tedina ren'le hoe olona mikikika mafy tena fara zay mafy tena hoe tena hoe tsy fantareo inona ny mahazo azy fa tena mikika gaga ny ray fiangonana fa vao vita le délivrance tafatsangana le vehivavy tafatsangana ary tonga dia matanjaka dia sitrana gaga ny vadiny nandeha nody izy sitrana olona matanjaka salama ka araky ny nambarako teo izy io misy zavatra mifamatotra
le fahalepinena mivatanao any anaty ozatra ny anaty taolana ndraindray ianao mieritratra hoe taolana ozatra io maharary io fa le izy misy fotoana tena avy eo anatin'ny fo mihitsy fa vao délivrer ny fony le vehivavy iny izy fanatanjaka inona tonga n'le vadiny resy lahatra dia mivavaka daholo izy menaka avy taorianan'izay fa afaka izy menaka avy taorianan'izay misy zavatra tsy ahazavaina angere olona io asana devoly io tany Tamatavy any ray andro any moa zany any Tamatavy any za moa nisy fotoana mataonany maro no nijanona tao Tamatavy ohatran'izao za mijanona eto Fianarantsoa hoe manampy tosika anareo eto Fianarantsoa anao dia nitaky zany nijanonako tany Tamatavy fotoana maromaro nanao délivrance fitoriana filazantsara croisade zay nisy madama avy any marary voantazo izy io voantazo dia malemy biby mihitsy dia bataina moa zany dia napetraka eo ny devant matory ambony ino izy ty ambony kotoro ambony fandriana kotoro eo anoloanao eo dia marary le madama amin'io mahikely dia rehefa nanontaniana ny havany izy io pasteur izy tsy fantatra moa zay tena mahazo azy fa dia andreo manalina dia ohatrany tsy mahazo hafanana dia ohatrany voantazo mangovotra be zany fotra izy io ry havana le tromba ao anatiny mampijaly azy le tromba ao anatiny mampahory azy misy tromba izy fa nidelivrena ao anatina fotoam-bavaka fa 10 latsy natazona azy eritrereto hoe olona malemy mahikely mararina tazo tsy tafatsangana tampotampoka eo nandeha le délivrance olona 10 latsy matazona azy ary io vehivavy io nanao ara-martiaux taloha nanao karaté fa ndaka an'izany vehivavy zany mandeha ny ambony lohanao nefa olona marary fa andro maromaro ny marary fa 10 latsy natazona azy daka sy tontondry izy nanao ara-martiaux taloha fa le izy koa moa mahafinaritra ny herin'Andriamanitra matanjaka lavitra rehefa nanontaniana reo devoly reo dia tromba ny tao anatiny tromba miary famisaviana inona zavatra nitranga natanjaka ny teonio any vita fotoam-bavaka sitrana izy sitrana le olana lemy be teo sitrana izy mihetsika devoly 10 lasaka tsy natazona azy fa afaka sitrana velona ka io herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina io ary zay no mahatonga antsika zany natonga namanindro hoe ity le amin'ny sabotsy ho avy zao ty akoatrany hoe vavaka ho an'ny araboly vavaka ho an'ny asa vavaka ho an'ny tokantrano sy ny sisa sy ny karazana aretina dia anisan'ny tena ho cible antsika manokana ny fo délivrance ho an'ny fo satria tena hoe ny akamaroan'ny aretina ny akamaroan'ny blocage ny akamaroan'ny sakana arabola ny korotana tokantrano miainga atao anatin'ny fo dia tena amin'ny sabotsy ho avy izao zany dia io anisan'ny tena ho ataontsika ary efa napana tena zay moa tamin'ny sabotsy teo teto Fianarantsoa dia tena ho ataontsika izay vavaka manokana izay rehefa miankina amin'Andriamanitra fagagana foana izany anaranao ranabavy dia inona ny zavatra nataon'ny tompo ty ny fiainana tanana pasteur dia fitanana ho amin'ny fiangonana zavatra nataon'ny tompo tampoka zany dia tao anatin'le confinement le isaky ny zoma sy ny sabotsy iny any sabotsy sy lahady iny dia nisy fotoana zany hoe nitady asa teto Antananarivo dia tsy nahita mihitsy dia nandeha tany Enjepy zay dia tonga tany zay dia hoe nisy madama zay nitady aide maîtresse dia ndraisiny zany dia ozy izy hoe mandritra n'le volana ny anaran'ny mpianatra iny zany manao formation foana mandra-pahatonga ny octobre indray amin'le fidirana vaovao dia eny raha hoa dia rehefa nianatra nanao formation tababolana zany dia nisy fotoana narary amin'izay dia tany moa zany ny isaka sabotsy ihany no mivavaka dia nitady an'io pasteur le mampivavaka any Anjepy io zany zay dia narary ina le aretinao tsy hay mihitsy fa eto amin'ny ambanin'ny nonoko eto zany misy marary foana dia rehefa mangatsika dia marary be le izy
dia nitady ny paster hoe anao délivrance dia tsy hity paster dia fa alina niny zany zay dia narary be mihitsy ilay izy dia ozy izy mamanay hoe rapitso sika dia tonga dia miakatra dia tonga taty zay ny larobia dia zaho a mama mbola tsy andeha hivavaka fa aloha lakamisy a mandeha dia tonga tao am-piangonana lakamisy dia tonga dia sitrana dia tsy natao délivrance fa vao tonga tato am-piangonana tonga dia sitrana tsy natao délivrance fa tonga dia sitrana dia ny sabotsy a dia tonga teto dia lahady a tonga teto talata amin'izay a natsony le bebe anay hoe tonga avy aty aminao izy izy ianao a fa misy asa aty fa le mpiasa tato izy izy tsy aiza nahazo anazy a fa niala ho azy fotsiny dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa le volana rehetrarehetra tenen'le madama hoe anaovako formation a efa nesako a ary efa nandray karama be mihitsiny a raisina isan'andro le karama dia voninahitra ho an'i Jesosy. Halleluja! Misy fanatrian'Andriamanitra mahery vaky ato am-piangonana. Vao tonga tato am-piangonana fotsiny tonga dia niala le aretina narary tany anatiny tany. Dia jerenareo tsara, fa vao niala fotsiny le aretina, niaraka tamin'izay dia nisokatra ny lalana amin'ny arak'asa. Tonga ny famatsiana arabola. Halleluja! dia ny afatra ho ataoko atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra aza-kivy zany raha mandalo ady a fa za mbola tena tanora fa za tsy manaiky resin'ny olona zany mihitsy za tena mandroso foana fanomponan'Andriamanitra tsy manaiky resy zany mihitsy sika zanak'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha ino izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny 5:20. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadanana ho an'ny pastera dia fiadanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra tampoka zany dia fanasitranana. Za nandritry ny 10 taona narary tamin'ny 2011 any nanomboka narary septembre 2011. Ina le aretinao? Voan'ny allergique. Dia raha maheno fofona tonga dia sepitra. Dia nierina 10 taona tamin'ny septembre teo a tamin'ny 18 septembre teo niditra hôpitaly. I pastera niriny io zao niara niresadresaka taminay tao resaka tenin'Andriamanitra moa reny ny any namako. Tampotampoka eo tonga dia tsy natsiary tena dia dans le coma dia niditra ataon'ny réanimation tato Andravoahangy tato Bevelantanana. Dia 21 septembre nivoaka. Dia tsy afaka namonjy fivoriana intsony fa tsy afaka nandeha intsony nandritra ny efa-bolana Desambra. 24 novembre indray mbola dans le coma tsy natsiary tena indray. Sitrana teo indray Desambra 24 Desambra indray dans le coma tsy natsiary tena indray. Taitra teo amin'izay velona teo tsy natsiary nininina intsony fa very ny mémoire ankiray manontolo. 13 janvier 2022 ty raisina namonjy 13 janvier 2022 ty namonjy délivrance tato dia vao niraisin'ny pastera Hertina nataona zay fotsiny aloha tamin'ny voaloha tonga dia tafapetraka teo an-tany ohatra nisy zavatra nitselatra be tato anatiko. Teo dia efa nanomboka nisy fanasitranana aloha nataon'Andriamanitra tampoka. Niditra indray ny herinandro niny niraisiny maraina niny niraisin'ny pastera Rivo vavahany tato. Dia za moa zany tonga dia nanao voady tamin'Andriamanitra za Andriamanitra tsy hinana fanafody zao fa maty dia anao velona dia anao Jesosy. Voady tamin'Andriamanitra dia ozy pastera Rivo aza mivoady amin'Andriamanitra zany anao zaho a pastera fa tena tsy maintsy voady fa tena mafy tampoka zay 10 taona namparary anazy zay. Dia niditra amin'izay le tamin'le indroa indray mandeha niraisin'ny pastera natao ny délivrance teto a. Indray mandeha natao délivrance à la distance. Dia indroa niraisin'ny pastera teto. Dia tamin'le talata le nisy foriny iny le tany pastera Tovo andeha amin'izay ry pastera dia zaho izy pastera tsy andray olona fa hanao délivrance neto. Niditra tery amin'ny vavahady tery salama be miala anatrano niditra eo nisy asana devoly tampoka niditra tampoka tsy zakako hatramin'ny patalohako. Dia pastera Zono nitory teny teto
voninahitra ho an'Andriamanitra fa mandeha ny toriteny mandeha toriteny ny afaka zany hoe niditra tetsy ianao tsy salama fa niditra tonga tato amin'ny tranon'Andriamanitra atao anaty toriteny dia miasalama mandeha salama dia pastera moa zany ny teny hoe nisy olona teto le hoe voan'ny tondra-drano be dia izy zany tsy manan-kanina hohanina dia nisy nanangan-tanana dia naketo dia izy indray manana dia ozy pastera izay manana ozy izy mba manome fanampiana ho an'ny olona dia za isa nanatitra teto no dia salama tsara tonga tarian'osy be indray mifanehatra tamin'ny fofona lasantsy tena tonga dia naikitorana velomina fotsiny indray tany an-trano tamin'ny alina an'iny a nanofy amin'izay nisy nanenjika tamin'ny vato be tapidalakaleha teo an'le antsana be tena niantso an' Jesosy tonga dia tafapita tampoka le olona nitoraka vato be ana latsaka tany an'le antsana nangitsokitsika za tafapita afaka neretina tato anaty tato manahoana zany ianao zao sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra tsy miverimberina tsony le aretina afaka inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana tena ny afatra ameko amin'ny fiangonana zany a mijoro amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny fahamasinana mahery mivavaka za tena amin'ny 12 alina mianatra tenin'Andriamanitra mivavaka androany zao efa tamin'ny 12 alina paraina ny andra tsy natory mijery toritenin'ny pastera Andra Jonarson tamin'ny herinandro iny tamin'ny herin'ny androany paraina ny andra tamin'ny 12 alina dia mivavaka paraina ny andra ny anatra tenin'Andriamanitra teo tonga marainako zamako tenenin'Andriamanitra tena le tamin'le za le lasaka atao anaty lavaka iny le tafapita tany antsana tafapetraka teo ambony fandriana fa voninahitra Andriamanitra fa tena Andriamanitra mihitsy ny teny tamiko hoe aza matahotra hitahy anao hiaro anao dia tena teny tamin'Andriamanitra misy an'iny teny iny vao nanokatra baiboly atao anomery meny anahy le teny Mosesy ny Arona sy ny zanany lahy hitsodranany zanak'Israely ny teny iny fa tena marina ny tenin'Andriamanitra nanasitranan'Andriamanitra natato fa voninahitra ho an'Andriamanitra tsy narahary tsony aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 7:7 ny 5:20 natsa ho an'Andriamanitra fa fiadanana ao ny fiangonana soan'ny paster za zany taloha dia voageza tao anatina tena fisotroana fifohana ary ny zavatra tena tiako taloha dia rongony ary tsy ampy anatsony zany rongony taloha dia nampiko héroïne dia za koa zany voafatotra tena tao anatina fijangajangana dia nifadin'olona sy vehivavy hitako rehetra tsy misango mihitsy sy misango mihitsy ianao tamin'izany tena tsy misango mihitsy ahoana zavatra nanafan'ny tompo anao tao anatin'izay rongony zay sy ireo karazana fatorana fijangajangana rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy aho zany dia nafahany Jesosy ahoana ny atsapanao anao hoe afaka ianao misy taona ve misy taona rehefa le mandalo any amin'ireny toerana misy olona mifokafoka amin'ny riva tsy misy taona manao tsy ponao zay tonga dia alako mihitsy zany na fofony raha tsy tiako na ny fofony ary tonga dia makarikiriko tsy mifokafoka miafina agny efa afaka tanteraka tsika inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana sy ireo rahalahy dia za koa zany tamin'ny fotoana nanaovana mariazy ana dia efa nandeha moa nikajikajy zany tao amin'ny asa dia 3 volana tao alohan'le mariazy ny voaroka ny asa tafijanona tao amin'le fiasanany asako dia torak'izay koa mivadiko tamin'ny tafijanona ny asa zay 3 volana tao alohan'ny mariazy io fa rehefa vonony ianao Jesosy momba anao vita somatsara le mariazy dia farany manaraka an'izay dia ty zanako ty dia tao amin'ny fiterahana an'ity zanako ty teo amin'ny adiny ray sy sasany teo tsy neto nivoaka ilay za ozy ilay dokotera misy lafika tsy fantatra dia natosika tamin'ny tanany tsy neto nivoaka ilay zaza dia ny faraherin'ilay dokotera hoe vavao ozy izy vao mivavaka tsy ampy ray minitsy voaka ilay zazakeo halleluia jereo ane zany fahatsaran'Andriamanitra hoe nafan'Andriamanitra tamin'ireo karazana zava-mahadomelona fifona rongony nafan'Andriamanitra tamin'ny fijangajangana tahian'Andriamanitra vita somatsara ny mariazy tahian'Andriamanitra ihany koa nomen'Andriamanitra zanaka halleluia
tsy ho zaka ny tevolo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny démoni isy lehilahy aho iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana ianao variana manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao variana mana ratsy io filma manangana fiainana matanjaka vavaka maro no manomboka mahazo trano sy fiara ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana samake za faharavana tokantrano sy fahampitena tokantrano natongavaka teto amin'ity fiangonana ity tamin'izany a tao anatin'izany faharavana tokantrano zany io vady koa na dia tiako areo taloha fa tao anatin'izany faharavana zany na mifanena amiko eny an-dalana areo dia andosirako lasa alako tsy tiako mihitsy dia tsy fantatro hoe ahoana dia noho ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny lanitra ary Jesosy Kristy a dia naheny toroteny ahako dia rehefa naheny toroteny a dia tonga teto fa rehefa tena nihainy toroteny teto a dia nivavaka tsara nanaraka fotoam-bavaka ny delivrena tena afaka nahagagana niverina am'lohany ny fitiavako mivady aman-janako tena nahagagana mihitsy tena voninahitra ao an'Andriamanitra afaka dia lama tokontranonareo lama tsara dia mifankaty be nareo tena mifankaty zay Jesosy mba tenenao ary izy hoe izy ny anarany vadinao nasandra mba teneny je t'aime ary izy je t'aime kia nataony Jesosy anako a nomeny zaza ako rehefa fito teo amin'ny fito taona teo zany zay mivady nitady zaza firy taona izy teo fito taona taloha mariage nay zany zay efa nitady foana mitsabo tena foana fa tsy mety nanana fito taona tsy nahazo zaza satria zahako nanana olana tamin'ny resaka fadrim-bolana tsy mitovy amin'ny vehivavy fa tsy mandeha isam-bolana zany fa ndraindray isaky nenim-bolana ndraindray ao anatin'ny taona iray tena tsisy mihitsiny dia makany amin'ny dokotera zay dia hoe mivoto be foana no vers gauche droite dia nisy fotoana moa efa niteny le dokotera hoe didina dia za zany tsy nanaiky za fa tsy mididy za sy lera vavaka anankiray zay hoe zay tsy didy a fa misy overa zay tsy misy zazako mainka fa hoasorony io dia nivavaka foana zay tao anatin'izay a feno efa taona teo ny mariage nay a dia nanomboka nisy problème zay mivady efa nainga hoe izy tsara dia tao anatin'ireny confinement total 2020 reny tao anatin'ny confinement dia le tsisy tomobile dia makaty foana satria amin'io zany mba hoe azo foana pasteur Ertina le eto tana foana dia makaty foana dia pasteur Ertina moa mivavaka ho anay foana mivavaka ho ana foana dia mivavaka ho an'ny tokantranoko a dia 7 avril 2020 no règle farany ny favan'ny pasteur zany talata dia ny 17 aorinany iny règle farany dia nakaty foana dia tsisy tsony nakaty foana dia zay mivady amin'io efa manomboka mikorotana izy efa manomboka maditra
dia za tsy miala tao anaty mitokantranoko mihitsy satria osy pasteur tiana hoe aza miala ao zany ianao atsimbadika jesosy io tantara io dia nakaty dia rehefa mois d'août dia le vavaka amin'ny télé pasteur Frédéric hoe volan'ny fijoroana vavolombelona ity dia le manaraka amin'ny télé dia teo amin'ny 5 août teo angambany no ohatrany hoe misy manitikitika anazy zany hoe andeha hanao test dia nanao test dia tonga dia positif dia mafonteky rehefa itehitra nanao test dia positif nanao test dia positif dia mbola tsy nona tamin'iny fa mbola mividy test ray dia mbola positif dia le vatoko nahita an'iny dia tonga dia niova tanteraka tena niova iova ny tantarako efa tapa-kevitra anompo anao tsy anao kilalao fivavahana tsony tena anompo anao amin'izay raha vao tonga any an-trano hivavaka amin'ny alina hivavaka raha vao mifoha maraina iain'ny teninao anompo anao amin'izay anompo anao amin'izay miova ny tantarako rehetrarehetra manompoka eto dia miova ny tantara misitana amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ninina atahorako hiala eto miaraka amin'ny fifaliana miaraka amin'ny fahasambarana misy fahasoavana miaraka amiko miala eto andray valim-bavaka amin'ny herinandro ity Jesosy andray fahagagana lazaiko ampinoana fa andray fahagagana tsy maintsy misy vahaolana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy misy vahaolana amin'ny fiainako mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy ahita zavatra tsy takatry ny saiko amin'ny herinandro ity anompo anao atompo amen eny tompoko eto ampamaraparagnana ny fandaharana amin'ny sabotsy ho avy zao zany ny fotoana atsika amin'ny 6 ora maraina tsy diso tsy ndriko tsara amin'ny sabotsy amin'ny 6 za zany tena tsika zany tsy mahazo mivazivazy lera mihitsy rehefa fotoana dia fotoana amin'Andriamanitra ny devoly ny tsy misangisangy rehefa mifano fotoana aminy ny devoly rehefa hoe rehefa napotika anao zay izy dia niazy ny fotoana ny ara-dalàna maika fa amin'Andriamanitra ka amin'ny 6 ora maraina no manomboka io fotoana io araka nambarako teo zany dia no délivrance tsika mazava be moa zany fa napotika ireo fanana blocage fampitetina arabola ireo aretina sy fampisaviana maro isan-karazany fa anisan'ny tena hidirantsika dia ny fanafahana atao anatin'ny fo ato satria averiko ombenombeno hoe mahatonga ny olona tsy mahay mitsika angery havany lasa tsy mahay mifandray aminao ny olona rehetra tsy mahay mifandray amin'ny dadanao ianao tsy mahay mifandray amin'ny mamanao tsy mahay mifandray amin'ny zobavinao tsy mahay mifandray amin'ny fiarahamonina tsy mahay mifandray amin'ny directeur tsy mahay mifandray amin'ny patron mandonotony karamanao izy mamiasa anao nefa ianao tsy mahay mifandray amin'ny olona resaka fo daholo mahatonga an'ireny ary izay no mahatonga antsika amin'ity indray mandeha ity tsy hoe hivavaka ho ary ny blocage sy ny fantrana sontrosa fotsiny fa tena any amin'le antony mahatonga nyity le anao ohatrany tsy mahay mifandray aman'olona ity mihitsy no tena ho délivrentsika no pitehantsika mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra izany efa nyteneko teto moa fa amin'ty alarobia ity alarobia ho avy zao amin'ny 12 ora ny tenako dia mandray olona alarobia amin'ny 12 maraina moa efa afaka tonga ao ianao mefa misy pasteur mandray ao fa ny tenako alarobia amin'ny 2 vao manao délivrance ao alarobia amin'ny 12 azafady hatramin'ny 2 dia misy fotoam-bavaka ao dia aorinan'io ny tenako mametra tanana manao délivrance mandray olona tsirairay izay tonga ao fa ny sabotsy dia sady fotoam-bavaka no délivrance fao be no tanterantsika eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko antarandolo ambadiky ny station sel no anatanterantsika izay fotoana rehetrarehetra
izay asabotsy fa 5 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina tsy diso ary ny io alarbi rapitso alarbi no anatanterantsika io délivrance io amin'ny 12 izany ho tahitiny tompontsika rehetra mametraka mandram-piona mandrapitafa veloma tompoko